Basketball tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny etrem'ny palais de sport etsy Mahamasina tamin'ity androany ity lalao famaranana amin'ilay fanatanjahan Smatch'In zany izay karakarain'ireo sekoly ambony tsy miankina eto amintsika amin'izao fotoana itenantsika izao moa mandeha ny lalao famaranana ho an'ny lehilahy fa raha ho an'ny vehivavy kosa dia efa tompon-daka any hetsika. Ny ekipan'ny hetsika no voaositra tompon-daka ny andiany faefatra amin'ny fifanana basket ho an'ireo sekoly ambony eto Antananarivo ny Smatch'In. Resin'izy ireo tamin'ny isa 7-20 ny amin'ny tolakandro teny amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena Mahamasina. Ny amin'ny nefa no nitarika hatrany teo amin'ny ampahefitaona roa voalohany. Nanova tetikady anefa ikimsa-panazatra ny hetsika taorian'ny fialan-tsasatra. Nisy vokany izany teo amin'ny ampahefitaona roa ambiny ka dia nibatan'izy ireo ny fandresena. Ho an'ny sokajy lehilahy kosa indray dia ny ekipan'ny hetsika ihany sy ny nifandonana teo amin'ny famaranana. Teo am-pialan-tsasatra dia nitarika tamin'ny isa 7-30 ny ekipan'ny hetsika ity. Ankoatran'ireo lalao roagavana ireo dia hetsika maro ihany koa nentina nanafanana ny famaranana Smatch'In ity. Anisan'izany ny fifanana dunk sy ny Miss Art Institute ary ny fanentanana ara-zavakanto isan-karazany.